fa izy mamalesana sahirana kely izy androany dia tsy maintsy zamy mandray anazy sy mety zany ela zany karakaraha rehetrarehetra ato a ela zany tompoteny tsara sakafo ampitako amilala izy a dia ampitany mamalesana rehefa avy eo fa fantatro fa ho tiany le izy any a zao nanaovantsika azy dia holokonay iny a asiantsika loko zany hoe imparti zany iny a iny atao ohatrany hoe continuité an'le meuble haut fa loko fotsiny ty ve io zao ao fanamboaranay tsaratsara kokoa no ty e ao a ataonay ngedangeda dia ataonay ohatr'izao am'le tena le planche tena fanapahana tsara matefona chou farci au poulet miaraka amin'ny sauce béchamel masaka tsara le pata chou dia tiako kokoa raha naverinao teto ambony ilay chou kely ny tapahana rehefa nanao dressage dia mba hita hoe mbola misy chou zany le izy mariana trano fa pata chou voalohany nataony Mirantsoa izy ty miarabantsika mpanaraka ny fandaharana aodinareo ety ampandrany ety amin'ny cité Pereny misy antsika tokantrano anankiray araka amin'ny madame Mirantsoa no tsidiantsika izay anao ny fahaiza-mahandro ndao ary ato misy azy a leo fa atsotsika izy a andray amin'ny fandaharana aodinareo Mirantsoa tonga soke salama tonga somaraindraina ty aminay misaotra indrindra tonga fotoana fanomezantsika amin'le fandaharana mitopoko mandrosy efa elany andrasana ialiary sotra sikary mahafinaritra be mahafinaritra ty aminareo be zava-maniry be ohatra zany ty aminay na dia anatin'ny ririnina ary mangatsiatsika tsara fa zany hoe ny rivotra tsaratsara ihany tsy dia maninona le aty amin'ny ville tsy dia maninona ka arak'le nampanantenana moa zany dia ity le valopy misy an'le 10 ariary karakaraintsika le sakafo table aodinareo anaovantsika an'le rehefa manao sakafo dia le planche découpé zay ampiasaintsika rehefa avy eo anaovantsika an'le nahandro dia manarak'izay inona aloha no manina ho karakaraintsika androany no manao karakaraina androany moa dia le entrée chaude zany hoe pata chou avec sauce blanche avec blanc de poulet ao anatiny efa vonona zany ny ao an-dakozia nanao na fanatsarana ny lakozia tao aloha ny fanatsarana ny lakozia tsara ka nafinaritra mety tsara dia mahita anazy tsika avy eo zany eny ary Sanifera manolotra anao aodinareo Brico et Déco ahoana lesy lesy fity tena lesy mamaresaka fa izy mamalesana sahirana kely izy androany dia tsy maintsy zamy mandray anazy sy mety zany ela zany karakaraha rehetrarehetra ato a ela zany tompoteny tsara sakafo eny atoroko fotsiny ina ny ohatr'izao dia manaiky fotsiny lahy dia passionné mamalesana mety ay satria atoro dahoary ato lakozia namotsika teneniko teo tsy ao mamalesany a dia zao nanaovantsika azy atoroko la fotsiny hoe ina mba afaka zavatra hoentiny RTA vitsivitsy zany mba hanova kely lakozia na ampitako amilala izy a dia ampitany mamalesany rehefa eo fa fantatro fa ho tiany le izy any a
zao nanaovantsika azy zao nanaovantsika azy eto izy manasa vilia eto izy manapaka dia eto izy manao préparation dia ry izy manao cuisson eto tsy foana manandro sakafo lasany eo foana eto amin'ity partie ty izao ary talara ohatra satria amin'ilay émission ataontsika mba tsaratsara ilay lakozy la ty partie ty ny talà zao ty zao misy meuble haute dia nefa feno menaka be eto tena graisse mihitsy io dia holokonay iny asitsika loko izany hoe iny partie zany iny iny atao ohatran'ny hoe continuité an'ilay meuble haut fa loko fotsiny ny lava be iny zany lokontsika beige clair ilay izy ohatra ty fa mbola matomatoka kely no ty ao zay ty José ilay mpandoko izy ny professionnel amin'ny fandokoana dia holokonay iny amin'izay dia lasa miverina ohatrany mba somary ohatrany hoe lasa vaovao ihany ilay lakozy ty ambany ty José dia ity ato mankato terminé ohatra misy continuité ohatrany hoe nisy anina zany ty ohatrany hoe nisy tempotra fa apetraka fotsiny ilay meuble haut zay fotsiny izy fa nefa ny lokony no ampiarahantsika azy ao dia avy eo ity zao milatsaka eto tsika nefa nanao préparation tsaratsara kokoa zany préparation eto akaiky levier dia ho asianay ohatran'ny plateau anankiray eto lokony eo zany manaovany préparation sy ny saumon dia mifampipasy eto izy dia ry cuisson rehefa avy eo cuisson mijanona foana fa tsara eo dia rehefa tonga izay manaraka dia misy rangement kely atao fotsiny zany fa manjary tala lasa feno be ohatrao tsika dia tsy hita sy hanaovana azy na tsy dia tena hoe mikorotana ary zany fa fangarongaro be manjary sorenina mamanlesany raha atao lay mikorotana be io roneny zao anaovantsika azy reto vilia reto angambany mbola afaka mety atsofokontsika any teny atsofokonareo zany arrange dia ny vilany rehetrarehetra tokana amin'ny toerana ray tsy haiko zay tiany izy mahay an'izay tokana amin'ny toerana ray dia esorina zay tsy miasa matetika ampiakarina any ambony na ampiakarina ery ambony ery zay tsy miasa matetika amin'izay dia malalaka reto zay zany ny tena metimety kokoa amin'izay izy anaovantsika an'ilay sakafo amin'ilay émission antsika dia farany tena farany anamboaranay hanina angamba naiza ny planche fantatra lafa aizana rehefa manapaka iny mamalaisana manapaka any ty ve fanamboaranay tsaratsara kokoa no ty ataonay ngedangeda dia ataonay ohatr'izao amin'ilay tena le planche tena fanapahana tsara matevina ty afaka anapahana kitoza amin'ny manaraka fa aloha le napahana an'ileny eto atao tsaratsara zay atao mamalaisana daholo zay rehetrarehetra zay mety le rangement indrindrandrindra ny tena important atokana ery vilany zay tsy ampiasaina ampiakarina ary ambony dia reto afaka rangeny aty ambany aloha le moment ina ty tableau ty tableau ty mamanety manko kotrana manaraka objectif kely zany sady forme izy salama indray koa ty resaka sakafo provision resaka kotrana qualité ialahy koa zany mikotrana toy izy mikotrana raha tsy manao corps bain de sora afaka débarrassena kely re tsy hijerena an'le ao ambany olesy mba afaka sorona dia apetrao etsy fotsiny tsy maninona soro dia apetrao etsy moramora ihany so vaky ny vilia reto koa miala tokony mitokana tsara daholo zany rehetrarehetra ty koa juste fotsiny zao fotsiny dia efa mety ty lefa asiana an'le ohatrany plateau anankiray zay eto azolahy satria amin'izay dia mba tsy misy gogogogotrao rehefa manao sakafo eto izy afaka na misy plat apetraka reto tsy mitombo ilahila manana tsara ny an'izay dia fe sary ataovy mitovitra ty dia mitovitra ty firy to dia raiso firy 1070 1070 1070 dia aty firy ty 600 atao adofory an-tsara aloha ty José adofory tsara ty aloha aloha fa sao dia raha aveo tsy maintsy midepasy ny plan de travail fa tsy maintsy 60 600 zay zany dia ty asy la bande collante zay lafa mandoko dia mitrasy tsara dia tsy koa trikitriky milatsaka voatsindry mihina fa voatsindry ty
tetrasy be ty izay dia misaotra anareo ekipa ny RTA zany tonga taty aminay aiza moa ty tiampandrana ena tondra n'le fanamboarana dia mety hita io tsy hoe mety fa ho hitanareo miandalana iny amin'ny mamanay fa androany tsy afaka mandray anareo izy fa za ihany dia ampem-pitana anazy ny hafatra sy ny zavatra rehetra nataontsika teo eny ary misaotra betsaka sitraka be lehibe fa tsy lasany kotrany izy zany sasankotra izy eny ary mankany amin'ny mirantsontsika ny ampandrana ao amin'ny cité péré efa tsara be lelako zay efa carrelage daholo fa ny rindrina ny fotsiny misy pitimenaka hovatsika kely le rindrina ny loko encadretsika zany misy le meuble ao eo dia somary lokontsika misy continuité kely le izy avy eo anamboarantsika planche de travail satria tena zavatra kely ohatrany izy isany ampahany zavatra ao dia anamboarantsika latabatra ny azy somary midina misy niveau iny koa anamboarantsika plan de travail kely misy continuité tsara ny plan de travail amin'izay vita dia vita izay ho setry ka hitantsika amin'ny sary izao fiovana ankasitrahana manokana ny sanifera ny aranyasa nanoana tamin'ny fanatanterahana izany fanatsarana izany afaka mirosa fikarakarana amin'izay ary sika ao aorianany dokam-barotra miaraka amin'ny Mirantsoa dao are miavaka kely ny fandarana androany satria dia miara-mianatra amin'ny madame Mirantsoa isika androany satria dia voalohany izy nanao an'izany patachoux zany mpakafy sy efa zatra manao sakafo ihany izy fa challenge dia androany ity dia hitantsika any amin'ny farany ihany hoe raté sans réussir patachoux au blanc de poulet avec sauce blanche dingana voalohany indrindra arany ny fikarakarana an'ilay paty rano mangatsiaka 25 centilitres sira siramamy iray sotro kely avy afanaina eo ambony afo miaraka amin'ny dibera 75 grammes rehefa mitsonika ilay dibera dia bataina kely miala eo ambony afo ary afangaro aminy ny lafarina 150 grammes afangaro tsara izay rehetra izay ary rehefa avy eo dia hoaverina eo ambony fatana indray mandritra ny 2 minitra ary tohizana aroarona ihany rehefa tapitra izay 2 minitra izay dia esorina eo ambony afo indray ary asiana atody ray ihany aloha ny alefa amin'ny voalohany satria alefa tsikelikely arakaraka ny consistance an'ilay paty no anampiana azy tsikelikely dia nampiny atody fanindroany indray satria somary mbola mafimafy ilay paty farany nampiny tamenany iray sisa afangaro indray rehefa mahazo paty somary concentré tsy tena mandranoka be nefa ihany koa tsy tena maina be dia iny izy ny atao hoe mety nefa any amin'ny farany vao hitantsika hoe tena nety marina ve fa mitohy ny fikarakarana nosorany madame Mirantsoa menaka ary ny plaque na ny plateau ametrahana azy ao anaty lafaoro ary nampiny papier velin teo amboniny
astuce kely zay raha toa ka tsy manana ilay papier voatokana fanaovana azy ianao dia mbola nampiany menaka kely ihany ny teo ambonin'ilay papier velin ny anton'izany rehetra izany dia mba tsy hiraikitra. Teo fandrafetana aka endrika ilay patachoux kosa ary mbola astuce kely hatrany afaka mampiasa irony sachet kely fampiasa andavanandro ireny ianao raha tsy manana ilay antsoina hoe poche à douille dia alefa ao anatiny ilay paty vita teo ary dia goahana kely ny ery amin'ny zoron'ilay sachet ery ambany ery dia potserina amin'izay eo ambonin'ilay plaque na ilay plateau teo azahoana ilay endrika patachoux mitovy amin'ny fampiasana poche à douille ihany. Masahana ao anaty lafaoro amin'ny hafanana 200 degré mandritra ny 5-10 minitra. Mety mihoatra 5-10 minitra io fa arakaraka ny tanjaky ny lafaoronao ihany no mahaelana mahainga anazy. Dingana manaraka ny fikarakarana ny fangaro ho atao anatin'ilay patachoux. Notetehany Madame Mirantsoa madinika ary ande ny nofon-akoho napiny hanitra toy ny tongolo gasy, sakamalaho voatoto ary ny sira tsy adino. Notetehany madinika ihany koa ampiarahana aminy ny champignon noir. Nasiany menaka kely ny lapoaly dia nafanainy ary narotsany voalohany tongolo gasy fa voatetika indray mba ho manimanitra tsara. Arotsaka manaraka azy eo ilay nofon-akoho, avela mitsetsatsetsaka tsara dia arotsaka farany ilay champignon noir. Raha nojerentsika hoe manao ahoana ary ny fomba fanamboarany Madame Mirantsoa ilay sauce blanche. Dibera 75 grammes epoina eo ambonin'ny fatana, napiny lafarina roa sotro fihinanana. Ary dia napiny ronono 1 litra. Arohoroana eo ambony afo ihany ireo rehetra ireo ary tsy hajanona raha tsy efa marihitra tsara. Raha jerena fotsiny aloha dia mety ilay patachoux. Bravo Madame Mirantsoa fa ny tena tsirony mbola tsy hay hoe nanao ahoana entsika amin'ny tenin'ny chef rehefa avy eo fa dressage aloha mialohan'izay. Nanalany kely ny eo ambonin'ilay patachoux dia natao ao anatiny ilay blanc de poulet avy nendasina teo. Ilay saosy kosa dia nararany teo amboniny ary napiny fromage râpé sy maitsomaitso kely. Zay vita ny sakafo niaraka tamin'i Madame Mirantsoa, afaka ataonao entrée na goûter ihany koa. Hoentsika amin'ny tenin'ny chef rehefa avy eo raha relevé le défi na tsia. Vita ny nahandrontsika isaorana Mirantsoa napetrahan'ny fandaharana aodinareo fa dia iroso amin'ny fanandramana itsika izao na dégustation.
visuellement aloha zany a na ny fomba fijeren'le izy amin'ny ankapobeny fotsiny a dia tiako kokoa raha naverinao teto ambony ilay soa kely ny tapahana rehefa nanao dressage dia mba hita hoe mbola misy soa zany le izy dia ny faharoa remarque koa visuellement ihany a tsy tokony lemana n'le sauce béchamel be le pâte à choux satria mikarepozepoka iny le masaka atao anaty lafaoro a dia raha voalemana n'le sauce izy a dia manjary malemy indray izy rehefa hoan'le olona dia very le tsiro na le croustillant zany ao anatin'le fanandramana an'le izy anandrantsika aloha dia hotoizantsika ny astuce rehefa avy eo chou farci au poulet miaraka amin'ny sauce béchamel masaka tsara le pâte à choux fa mila atao somary elaela kely le cuisson a dia amin'izay tena mikarepoka tsara le izy na mety mandon'le sauce koa izy dia tsy haino mikarepoka tsara eno tsara le poulet ao anatiny a mandomando tsara le izy a mariana trano fa pâte à choux voalohany nataony Mirantsoa izy ty zany hoe any tanana antsika mpanaraka amin'ny fandaharana zany fa aza matahotra ny manandrana manao sakafo fa première pâte à choux ny azy dia nyreusira dikan'izay zany a dia tanana trano tsika amerina izay pâte à choux Mirantsoa zay a rehefa any an-tokantrano any ameko anazy ny fitenenana amin'le fihetsem-po hoe nanao pâte à choux voalohany dia tonga dia nyreusira vitsy ny olona mahavita an'izany inona ny mety niafina atao anatin'izay makasitraka chef nanomeny fitenenana dia makasitraka be be koa ny fandaharana ohatonareo araka ny lazain'ny chef hoe voavoalohany mihitsy nanaovana an'le pâte à choux dia nyreusira le izy tena mbola tsy nanao mihitsy moa zany fa tena hoe sambany tamin'ny fiainana androany tena hoe nanao an'le atao hoe pâte à choux mety hoe inona nampatonga an'le izy réussir aloha dia nanaraka tsara ny recette somary misy traque kely ihany tamin'ny voalohany satria ohatrany tsy masaka le izy nandritra le 15 minutes zay fotoana nazahoana le recette fa aveo le izy nefa nyreusira ihany dia mahafinaritra ny manao sakafo moa zany tsy voatery hoe mahay daholo vao hoe afaka manao sakafo fa afaka manandrana ho antsika rehetrarehetra ny tokantrano zany afaka manao pâte à choux tsara daholo ndreny mpianakaviana ny tokantrano afaka mahandro sakafo tsara daholo koa na mahay io na tsy mahay sa tsy zany chef zay mihitsy tsy voatery mahay zany vao hoe afaka manao pâte à choux zay zany fa dia mifarany eto ny fandaharantsika fa izahay moa zany dia irosy ary sakafo ny fianakaviany Riantsoa dia mametraka ny kopatanana antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana saotra tompoko